mandritry ty herinandro ty ny anarahanao eto amin'ny Radio Plus. Ny ampita ranomasina, tantara nosoratany Ventsy Nivoary. Ireo nanome aina ny tantara Iazarandry Ramsetatanda miaraka amin'ny Jedidia Rason Menjanahary, Domona Caroline ary Sarbidy Stella. Nana Totosa, Iazarandry. Andro fahatelo. Aito ngelahy. Mandroso letsy ato ny trano ipetrahako. Misaotra. Mahafinaritra kosa ny tokantrano riato zany ko. Aiza koa. Fa lehilahy hono sa vehivavy miaraka trano aminao ato? Lehilahy letsy sady bôgôsy Oy, kay. Foan'ilay seza ny tongotra. Mandeha ana mora letsy fa maniny lalaza malokendrika be tampoka teo. Tena marina very fity fa lehilahy miraitra anao aminao ato. Sipa letsy no miraitra ano amiko zay lahy dia efa manjonitra ery. Ka andry manaitrako. Marina raha tsy voadohona ny seza hatramin'ny lohaloko. Ka mahefa azony lahambara ve ny antony mahatonga ny lahy manjonitra? Dia inona re no teneniko hoe tonga dia lazaiko fa tia azy ve Try, fa inona indray zao mampitanondrika eo? Eny efa fantatro ane. Mahefa mba azony lahatsaina ve ny antony photo de profil io lasa saritsika? Eny efa fantatro ka. Na za koa aza mametra-panontaniana hoe tsy hanahirana amin'izay olo tianao ve io? Fa nga efa manana olo tiana fahitany lahanaka. Iza mahalala moa. Tovovavy tsara tarehy sy manam-pahaizana be ohatr' izao ve? Sady ny malagasy inge hono tiany ny vazaha Marina tokoa ny voalazanao ry Mahefa. Saingy tena tamin'ny malagasy mitovy amiko ny any iriko iaraka amiko. Tsy mbola manana olo tiana raha tsoriny eny fa na dia efa maro tamin'ireo vahin'ireo raha maniry iaraka amiko. Tena miavaka ny fomba fisainanao ry fitira ampitahina amin'ny tovovavy malagasy manohy ny fianarana aty ampitan-dranomasina. Ny sasany zarany ary misy vazaha miaraka aminiko. Ka teren'ny fahantrana sy teo tafita ao anatin'ny segondra vitsy monja mahatonga andreny. Nefa indrisy fa tsy mba izany no mitranga. Raha mba fantatro mantsy ry Mahefa fa efa maro ireo tovolahy vazaha niaraka tamiko dia nitatahako daholo ny harena. Raha tsorina dia efa tsy madio intsony mba handreseko lahatra anao lasa olo tiako sy vadiko mandrakizay no mahatonga ana mandainga eto. Ny fitia fa iny ty mampilatsaka ny ranomasinao? Ka Mahefa feno mafy raha fitantarany dia mitantan'olona sanosy ny lehibe raha eto majana Mahefa. Efa voateto daholo ny efa orinasolo fa tsy misy azy akory. Fa tena marina tokoa ve fa aty izy aiza re ianao ry Mahefa hoe sao dia matotovana tonga ny mitody tena izy ty Mahefa hoa endraso andray tsy izy akory leo be aka tena leo sao dia zao dia andeha akatra ny tanàna hitady azany amin'ireny.
mbola mivoy farafara-drakaby eniko fa ao Maefa ary alalo dondonina. Kolony Dada Maefa, manao any ianao? salama, fa oviny ianao ny tonga avy any Paris efa vita ka ny fianaranao anaka? Vao 3 andro izay ny tonga teto Madagasikara raha ny fianarako indray mbola haritra vao vita Zany ka inona ny antony ho tianao sady? Malaela ny eny dia nody. So dia mba tsy raha matory anao ary ny mahatonga anao moto fa alery kosa Ka nalery aza moa maninona ry papa? Papa hoe Kolona hitady any Maefa zanaka ve ny antondianao aty Madagasikara ka nanarino ny fianaranao Izay indrindra ry papa. Aiza Maefa nasitrika ao nga izy? Kolona mandehany ianao moa so tazandrabako reninao mangingana ny tokoana ambaravarana eo hitondra kirotana nampiasahana andray izy avy eoko. Papa efa nisitrika azy anaka aty Ndry mampalahelo ahy ianao anaka. Raha tato izy tsy nanafina azy satroka aza ionareo. Zany efa teo amin'ny toeranao anaka tsapako tsara ny herin'ny fity saingy tseto izy anaka. Ory papa fanakaiza izy? Dia ahoana re olazay koa azy ve ny marina? Ory papa tsy falianao akory any ahy eny lasa ny asany mahajanga izy. Mandainga ianao fa manina izy nasitrika ao? Sa maray tsy kombakomba amineny koa ianao? Zay ny marina Kolona. Tsy inomeko anao mihitsy ny adresiny dia mandehana any. Tsy mila adresy fitakasilainga ahy tazony tsy napoziko mihitsy iray tsy kombakomba amineny ianao. Andray veloma ianao Kolona, Kolona. Chérie efa ela be nga elany ny andro teto. Raha olona tsy maharo fotoana dia efa mody ry fity saingy tiako anao dia tsy maintsy miandry miaritra eto Miala tsiny letsy ka hoaiza hoantsika roa? tianao vera mamonjy an'le toerana fanaovana teatra eto Paris eto tsika? Wow, tiako izany fa aiza izany? Raitra sady mahasarika mpijery be dia be mantsy ny toerana io. Ve laha tiako mba tia mijery teatra anisan'ny tena fialam-boly tiako indrindra io ry fity fonja tany Madagasikara vao misy an'ireny fampisehoana teatra ireny ao amin'ny Alliance Française eo dia tonga iny foana. Efa natson'ny ankizy tao am-pianarana mihitsy ary nge zaho hoe raha teatra le sarimihetsika vahiny ireny ny tena kafiziko dia reny tantaram-pitiavana malagasy mampitaintaina sy mampihetsi-po ireny. Mazava ho azy izany fiainana ange ny teatra fa Maefa zano ana be. Ay ka andao ary tsika aloha hisakafo atsy ny mihitsy toeram-pisakafo mihitsy tsy tiako ao aleo atsy amin'ny tsirahetsy fa ao be teratany vahiny. Ay ndao ary fa tsy maninona tanterahako raha izay ny tian'lahy satra letsy tena ohatra be vahiny mihitsy tokoa sakafo ato reny izao ngamba Alemanina dia retsy kely maso re tsy mety Japonais dia roa ny Espaniola samba ny alara Maefa niditra tamin'ny toeram-pisakafoanana lehibe ohatra izao eto Paris etoko tena mampivoatra olona tokoa ny fitiavana. Raha zao moa izany tafahoana amin'ny asanina le teratany Portugal niaraka tamiko taloha iny dia inona ny zava-iseho ato? Manahy oely aza tena tia tamin'ity tokoa izy. Fity fa iny mba hampiritona anao efa nikomandy sakafo antsika nge Maefa andao le tsy verina fa tsy tiako ny sakafo ato ka ohatra ndriko ohatra ny tao mila vanina izany ka ndao moa ahaingana ndao ary
Koloina Zay ry maman. Ndry moa zany tsy manan-kevitra niverina amin'ny Paris. Ahoana ny fianarandry? Efa enim-bolana angenao zao nijanona teto Madagasikara e. Fa maman ve zany dia tsy mba faly amin'ny ahatongavako aty mihitsy. Faly mandrisika ndry hiverina noho fianarandry ny anontaniako eo. Maman, ahoana kia? Hiverina noho fianarako tokoa fa mba misy zavatra angatahako aminao. Vavitokako angendry e. Mbola tsy nandazy nangatahndry Mbola anao mihoatra an'izay efa vitako aza. Vavitokanao tokoa ary maman nefa sakananao amin'ny fanindriako. Tsy azoko. Tsy efa mifanindrina no fianarana any ampitan-dranomasina. Fandrina tokoa saingy mitsaly ary maman. Mitsaly Ndry. Fa inona nefa mampitomany indry e. Mitsaly angano zanako any ampitan-dranomasina any. Mitsaly tokoa satria saraha maman tamin'ilay tiako. Iny maefa ve? Ie. Aza medaladala kia. Zanaka ragabo ve mba etretindry ho vinantoko? Maninona raha zanaka ragabo e? Raha mba fantatro mantsy ry Koloina ny antony nahafaty andrainao olatra tsy mety maty reny. Ny asa sisa mampifandray anay sy ragabo. Inona tsy tenena maman e? Fa zao mianatra tsara ve aloha fitizana vaviko any ampitan-dranomasina andro Koloina. Mianatra tsara izy andro maman. Ary tena niova be. Niova? Endry izy ry maman. Raha misotro fianarana jerena dia eo amin'ny herintaona eo sisa dia ho vita ny doktorany. Misaotra an'Andriamanitra. Izay ny riko dia nianana zanaka eny sy manam-pahaizana. Ary andao anaka tory ao rondro evily ireo. Bonne nuit maman. Bonne nuit indry. Androany zany sisa fotoana hijanona indray eto Madagasikara ry Kolonako. Raha maina fotsiny indrina ka tia nefa tsy nahita maefa akory. Zao fianarana nahato em-bolana. Vorotaka amin'ny voalavo indry ity. Aleo hiverina no fianarana amin'ny Paris indray zany. Tanterahana fanindry maman. Alolo soratako ty taratasy ty dia omeko andragaby. Mino fa tafitany amin'ny maefa ny afatra. Natolotry ny Radio Plus ho anareo teo. Ny ampita ranomasina. Tantara nosoratany Ventsy Nivoary. Ireo nanome aina ny tantara. Iazarandry Ramsetatanda miaraka amin'ny Jetidia Rason Menjanahary, Domona Caroline ary Sarbidy Stella. Nandray feo Iandra Manantsoa, Nana Totosa Iazarandry. Mbola itoy.